Isaorana ny Andriamanitra, rain Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra ny an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao aminy. Fony sy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehany isika. Antsika rehetra ry namako malala isany, kopakopa tanana re avy amin'ny fofeny fitiavana, omena antsika atolotra ampitiavana any amin'ny toerana maro isan-karazana izay misy antsika any. Lohevitra any tena goavana, manamafy ireo izay efa hitantsika hatramin'ny herinandro ity, ilay mpamonjy avy any an-danitra mandrakizay, mpamonjy avy amin'ny mandrakizay, mitodika avy hatrany any amin'ny Jesosy Kristy ilay lohahevitra ao amin'ny Efesiana toko 1:3-4. Efesiana toko 1:3-4 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Isaorana ny Andriamanitra rain Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao amin'ny fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Isaorana ny Andriamanitra rain Jesosy Kristy, mpamonjy ny votoatin'asany Andriamanitra sy Jesosy dia mpamonjy. Zay no votony ny asany, zay no hevi-dehibe mahakasika ny asany, dia mpamonjy izy. Na ny asa famoronana izay ataony talohan'ny fahotana, na ny asa izay erahan'Andriamanitra sy Kristy ary ny fanahy masina taorian'ny fahotana, ary ny asa mbola ho ataony mandra-pivery ny Kristy eny amin'ny rahony lanitra, dia tsy misy afa-tsy ny famonjena antsika tsirairay avy. Rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana ilay Andriamanitra ory indrindra, dia nanodidina azy ny anjely be dia be, ny ran'Andriamanitra ray, ampahery an' Jesosy, anoana azy, anome hery an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, satria mafy dia mafy loatra ny sazy ny fahotana izay vitako sy ny sazy ny fahotana izay nataonao. Tsy maintsy maty Kristy mba hamonjy antsika, tsy nanana vahaolana hafa ankoatran'izay intsony ny lanitra, ary tsy misy vahaolana ankoatran'ny fahafatesan'i Kristy hamonjena antsika. Namonjy antsika Kristy fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Lohahevitra izay efa nofidian'ny filan-kevitry ny lanitra hatramin'izay hatr'izay ny famonjena ny taranak'olombelona talohany naharinan'izao tontolo izao, no efa nanao ny fanekeny ny famondram-po Andriamanitra mamindra fo amintsika. Ry namako, tsy miankina amin'ny angezany ny adalàna vitanao na vitako, na ny akely ny adalàna vitanao na vitako, ny famondram-pon'Andriamanitra, na manahoana fahotana vitanao na manahoana, famondram-po Andriamanitra, ary tsy manisy fepetra ny amin'ny famondram-po atolony ho antsika raha miaiky ny fahotantsika isika. Ahoana ny voasokatra ao amin'ny Romana toko 10:20. Teo amin'izay niabiaza ny ota no nitombonin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha kely ny ota vitanao dia antonona n'iny ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha ny tombo ny ota vitanao dia antonona n'iny. Raha goavana maneraka n'izao tontolo izao ny ota vitanao dia antonona n'iny koa ny fahasoavana. Tsy misy fahotana izay tsy hain'Andriamanitra avela. Isika olombelona indraindray tsy mamela heloka, satria indraindray maratra loatra ny fontsika, sahirana loatra isika. Andriamanitra mamindra fo sy miantra amintsika. Arakaraka ny sainantsika ny mahalala izany famondram-pon'Andriamanitra izany, dia mihalala ihany koa tsy tratrantsika ny hasaribidin'ny famonjen'Andriamanitra antsika. Voninahitry ny andrinan'ny fiainana izany, ary ny fahefana matanjaka indrindra ananan'ny olombelona aza tsy mahatakatra ny alalan'ny famondram-pon'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika. Ny tsapantsika fotsiny dia izao: mahay mamela heloka antsika Kristy. Itsika indraindray no mitaintaina vokatry ny angezany ny adalàna vitantsika. Indraindray isika manome tsiny ny hafa no hoe lehibe loatra ny adalàna vitany izany, tsy tokony ho leferina izany, tsy tokony ho amaivanina izany, amin'ny maha-olombelona antsika dia rariny izany. Fa raha ny fon'Andriamanitra dia izao: mamela heloka antsika isan'andro Andriamanitra. Andeha mba hianatra ny toetran'Andriamanitra isika,
ka ny fahotana dia haharikoriko antsika. Ny famelan-keloka dia ho raisitsika ampitiavana. Ny famindrampo dia ho fiainantsika manoloana ny namantsika. Ary dia ny toetra ny Kristy no ho raisitsika. Toetra ny famindrampo, toetra ny famelan-keloka, ary isika dia ny fidian'Andriamanitra mba tsy hanantsiny amampondro eo anatrehany. No vonjeny isika fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Teolojia matanjaka, foto-kevitra ara-baiboly matanjaka, izany hoe famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Inona ny tokony ataontsika? Ekeo ary ny famonjen'Andriamanitra, raisy ny famonjena, atolotr'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika. Hiaraka hivavaka isika. Ry Jesosy tompo tsara, misaotra anao izay fa ianao tokoa ilay mpamonjy, mpamorona avy any an-danitra mandrakizay. Noho ny fahotanay dia tsy maintsy maty ianao. Impiry miverimberina eo amin'ny sofonay, eo amin'ny fiainanay, izany hoe ianao maty Jesosy, kanefa indraindray dia tsy te hiova izahay. Tompo, amin'izao fiainanay izao manapa-kevitra hiova izahay. Andray anao ho mpamonjy anay, mpanomery anay ka hifady ny ratsy rehetra. Tahio ny namana izay manaraka izao fandaharana izao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.